Isaorana moa ny tompandriamanitra zay name tombonandro velomana antsika rehetra tahaka izao a ary isaorana ihany koa izy zay nitondra sy nitatana antsika mba ho avy amin'ity atoandro be nanahary ity araka fomafiteny ho ato amin'ity tranon'andriamanitra ity mba hanompo azy koa dia arabaina daholo ianareo rehetra zay efa tonga eto arabaina tahaka izany ihany koa ianareo zay any tokantrano any ka manaraka zao fandarana zao amin'ny alalany Facebook. Ny rarina ho antsika rehetra ho amintsika ny fampitrapon'Andriamanitra, ho amintsika ny tanan'Andriamanitra. Ka ao anaty ity fotoam-pivavahana ity dia hita an'izany atao hoe herin'Andriamanitra miasa antsika. Ahoana no ara-porofona fa tonga amintsika ny herin'Andriamanitra? Ny ana-porofona ho an'izay efa kivikivy, efa tena tanondrika, efa saiky namoy fo ao anaty fotoam-pivavahana, tonga mahery indray izy. Tonga manana fanantenana no avitra sy mitafita indray izy. Tataka izany ny zavatra tsapan'ny olona rehefa miasa ny herin'Andriamanitra. Ho an'izay narary, tonga dia eny misitrana izy. Hoe nisy voto amin'ny kibony. Tao anaty fotoam-pivavahana, tsy nitsolo ny voto. Tsy afaka niondrika izy fa marary lamosina. Tao anaty fotoam-pivavahana, afaka manao fihetsiketsehana mihitsy izy. Ohatr'izany zavatra tsapan'ny olona rehefa eo ny herin'Andriamanitra. Ho an'izay nanana olana nitomany ny ala tany tokantrano tany fa hoe andeo hivavaka e, andeo hivavaka. Vita fotoam-pivavahana androany, gaga izy, tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina maneritreritra, mivaly olana. Ohatr'izany zavatra mitranga. Tsory vavolombelona aminareo zao a, vao alina. Teoko hoe ariva eny efa alina moa ny andro. Zaho efa matory ao am-pandriana iny, efa tena matory mihitsy a, eniko ny telefona maneno, dia tsy niraisiko. Le olona koa miantso, tena fa tena matory hanomana ny alahady. Farany tsy nataty any aho, dia niraisiko le telefona, dia olona pastera marary ny zafikeloko izy. Marary izy, tena devoly mihitsy mamparary azy io. Misy zavatra tozao mahazo azy, mampatahotra azy. Vaovao pastera, dia hivavaka aritsika. Dia nivavaka tamin'ny alala telefona. Apetrao amin'ny fony tananao fa zay hivavaka. Dia nivavaka teo angambany 10 minitra, nanao vavaka teo aho. Dia eko mihitsy le devoly ny teny amin'ny alala le zafikely le ramatoa. Zay tsy andeha! Zay tsy andeha ho ah! Zay tsy andeha! Dia mitapatapany eo an-trano ao. Tsy andeha hono izy! Tsy andeha hono izy! Fa isaorana ny tompo, fa rehefa vita ny vavaka, dia teo le ray remibeny ny eo anatamiko teo, dia zao ny teny hoe nandoha be ozy izy taoriana vavaka nataonao iny, dia natory tsara ny alina, dia tonga te-piangona ity zahay, efa tsy manino intsony izy. Alleluia! Tataka izany zavatra hitranga eto androany. Izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao androany. Mbola hiteka mahafan'Andriamanitra ihany isika. Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia! Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra erihery ihany a. Andao tsika hivavaka tompoko, na itsika atao am-piangonana, na ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo any, manaraka zao fotoam-pivavahana izao, andao hiaraka hivavaka, ametraka ny fotoana ray manontolo ataontsika eto mba ho tain'Andriamanitra tokoa, tena tsapantsika ny herin'Andriamanitra, vavakantsika. Ry Andriamanitra rainay masina, rainay malala, rainay izay nan-danitro. Misaotra anao zahay ny amin'izao tombonandro nomenao anay izao. Misaotra anao zahay tamin'izao fitantanana nataonao anay izao, ary misaotra anao sahady izahay ny amin'ny zavatra lehibe ho tanteranao androany ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Andray zava-tsy ho lanitra izay ka dia misaotra anao. Tompo, omena dera sy aja ary voninahitra anao. Anio ampitso ary mandrakizay.
ary afafiko amin'ity fotoam-pivavahana ity ran Jesosy ary ny devoly sy ny akepany iala iala amin'ny anaran'i Jesosy iala hoa iala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana anjara toerana eto zany ny devoly misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery aminy natsony isika manompo an'Andriamanitra androany natsony isika manompo an'Andriamanitra ka eo misy andreo namana anentana amporisika ka dia aoka andrainjara ho amin'izany ianao halleloia tsy hoisan'ny olona tahaka ny hoe mpijery fety natokovanao eto na tahakan'ireny hoe mijery spectacle indreny moa zany fombilazana azy fa tonga eto anao mba hanompo an'Andriamanitra ka manompo azy tsy tonga ho an'ny olona ianao fa tonga ho an'Andriamanitra vona ho amin'izany ve ianareo raintsika mpitiavatany anampitarika fiderana tsika rehetra etsakana amin'ny toerana misy atsika tompo halleloia dia raina Jesosy ampifaliana feny rahantsika manompo eto androany dia ilaza aminao fa tsara ny Andriamanitra ao mety efa teny miverimberina foana isaky ny maketo ianao isaky ny renao koa zany any tokantrano any fa zao ntiako tenenanao oka tena iaiko zato isanjato ianao fa tsara Andriamanitra alohan'ny hiderantsika an'Andriamanitra dia tia piditra kely anao mba tonga anao tena iaina ao anatin'ilay fiderana ilaza fa tsara Andriamanitra taloha tamin'ny voalohany namorona an'izao tany izao Andriamanitra namorona ny zavaboary Andriamanitra namorona ny biby ny rano ny hazavana Andriamanitra dia hitany fa tsara zany ary rehefa namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra namorona ny olombelona voaloha dia natao niaraka ny aina tamin'ireo zavaboary sy ny zavatra rehetra vitany dia nitrindriny mihitsy hoe hitany fa tsara indrindra zany tsy resy lahatra ve ianao fa ny loha rano ipiran'ilay hatsarana dia ilay mpanao mihitsy resy lahatra ve ianao ilay Andriamanitra mihitsy no tena tsara tsy haiko inona ny zavatra nanamarika be anao teo amin'ny fiainanao tena nanavotan'Andriamanitra anao dia izay anao vao resy lahatra hoe tsara Andriamanitra fa raha ny tena marina isan'andro tokony ho tsapanao fa tsara Andriamanitra tsy misy namoa ianao teo am-pandriana teo dia efa nifo azy ianao satria tsy adinina ianao dia efa nanehoany izay fa tsara izy sa tsy zany ve nasiny fofinaina mahavelona ianao dia nitsangana ho azy teo am-pandriana tsy tamby isaina raha ny fahasoavan'Andriamanitra mandritro ny tontolo andro anehoany fa tsara ianao ozy izy nyteniny tamin'ny Mosesy hoe ampandalovika eo anatrehanao isan'andro ampandalovika eo anatrehanao ny hatsarako dia tahaka an'izany koa ny anambiana an'Andriamanitra anao androany dia afatanana mafy be ho an'ilay Andriamanitra tompony fa tsara no tehaka ataonao io na iza manome zavatra tsara ho azy ihany koa amin'ny fotoam-pivavahana toy izao fa tsara izy halleloia ndeo tsika hiderana ambara fa tsara ny Andriamantsika asandrato any an-tananao dia ho feon'i Jesosy tena tsara ny Andriamantsika rehefa misaina ny fahatsarany Jesosy ao halleluia Siza rehetra nataony tamiko dia antso mafy ao halleluia isaorako ny hatsarany ny fahatsarany dia antso mafy ao dia antso mafy ao halleluia isaorako azy ny fahatsarany asiteka sirakuna pipalina mafahatsara n'Andriamantsika halleluia halleluia ndao-tsika iravoravo ilaza izany hatsarany zany ary tena hoe tsy tahaka nidiranao teto nivoanao na ianao ihany koa ny tokantrano any dia tena kasika anao mihitsy zany fahatsaran'Andriamanitra zany lazarytsika satria tsara izy vaovao isamarainy ny tombonandroka velonainy aokideranao zay manampofonainy
azoavanao manarakisanandro Signerehetra ilay feo sady amandratanana ifaly iravo ho feno firambaovaoao andiao irao idiao ilaza hoe tsaranao fa tsarany to fa tsarany to isana tsarany to fa tsarany to fa tsarany to isana tsarany to anio atoandro fiderana eo no ankalaza fiandriananao eo amin'ny fiderana service social dia zay tokony andavanandro eo ankianjao isanandro ifanindram-po no iainako isanandro ifaly iravo ho feno firambaovaoao andiao irao idiao ilaza hoe tsaranao fa tsarany to fa tsarany to isanandro tsarany to fa tsarany to fa tsarany to isanandro tsarany to Halleluja. Ndio sikitia tanana wazi. Saruk fatupun fatsaranu menoteakiu. Maisa man meteka mamme funatas fatsaris. Halleluja. Mbola twiskia trano fiderana. Tupot sare nao.
Saranao majadi zani famijaguma Saranao majadi zani famijaguma Nivaoka sini firenene Nidarana karetri zani fane Nitenana Hallelujah, Hallelujah Nitenana Fatsarana Nitenana Hallelujah, Hallelujah Nitenana Fatsarana Sarana 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 Dena Sarana 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 Sajitana Sujana Sarana Isana Isana Sarana 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 Isanand, Isanand, Saranao, Isanand, Isanand, Saranao, Isanand, Isanand, Saranao, Saranao, Isanand, Isanand, Saranao. Haleluya, haleluya. Ndao sika mbola ilazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hiri teo hoe faty tsara ianao. Androany mafana ny andro, manevikevoka, fa tena ataovy mihitsy hoe mahakasika ny fon'i Jesosy ianao tonga eto. Milaza ianao teo hoe tsara izy. Olana ve ny mahazo anao? Efa tsara n'Andriamanitra ao. Ho totofan'ny hatsarany io dia hiala teo amin'ny fiainanao. Haleluya. Ndao sandratsika an-tanantsika dia hitodika amin'ny tompo manokantsika. Izao fiainako izao efa napetrako teo anatrika. Haleluya. Sotra tompo. Izao fiainako izao efa napetrako aminao. Ianao Jesosy ilay mpamory zay fanekeko andriamanitro. Izay mitranga amiko anio ampitsoratry izay ekeko fandendrinao rambolyanao olomiay. Nalerano atolotro hoanao ry tompo. Fatsaranao, fatsaranao, sady mpanao ny tsarako. Izay rehetra ataonao sy avelanao hitrangako. Ny maso satria tsaranao sady mpanao ny tsarako. Sarobidy Jesosy, ianao ilay tompony fahatsarana. Ianao ilay tsara sady manao ny tsara.
Fatsaranao sady manao ny tsarako izay rehetra ataonao tsy avelanao hitrangako de mahasoa satria sary anao sady manao ny tsarako cadeira no atuluju uanau itupulo fatsaranau sadi panoni tsaraku izaretra tonda si avelanau ichangaku masu satri saranau sadi manau tsaraku Totsika tanana ho any Andriamanitra tompony fahatsarana raha misy teka mafimafy izany ianao dia omeo an'Andriamanitra tompony fahatsarana halleluia samy maka toerana tompoko dia hoy aho hoe andao indray tsika fiangonana izay mamonjy an'izao fotoam-pivavahana atoandro izao a hivavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenentsika ho an'ny vahoaka malagasy manana andraikitra lehibe ho natria Andriamanitra tsika ho an'izao firenena misy atsika izao tsika tsy tokony anao hoe any anay fivavahana ihany ny famponay an'Andriamanitra ihany ny lehibe aminay rehefa malalaka izay amin'ny fampon'Andriamanitra dia ampy anay izay tsika tena manana anjara lehibe mihitsy amin'ny fanavotana ty firenena ity amen na ary amin'ny alalana vavaka ataontsika dia afaka hiasa eto Madagasikara Andriamanitra ka hivavaka tsika mba hamindra fo amin'ny vahoaka malagasy ny tompo hamindra fo amin'ny firenentsika hamindra fo amin'izao Madagasikara izao ary vavaka tsika mba ho voaroaka hiala eto amin'ity firenentsika ity ty devoly mpitondra aretina ity araka nefa teko aminareo matetika tsy hoe mitondra aretina fotsiny izy fa mamony olona mpanimba teo karena mpanakorotana fiainan'ny olona mpanakatona fiangonana devoly manao izany hoe dia kentsika fotsiny amin'izao fa raisy ny andraikitra toerantsika ny devoly amen na hivavaka tsika ary tsy avelantsika no tapody verina zany izy na dia efa nanao an'izany ary izy tany ivelany tany Eropa tsy avelantsika no tapody verina to Madagasikara mahery ny vavaka ataontsika hivavaka ihany koa tsika mba ho tafarina somatsara ny teo kare malagasy ary isy fisandratana ho an'ny Madagasikara amen na betsaka ny faminaniana na olona avy eto Madagasikara na olona avy any velany maminany ho an'ity firenentsika ity fa isy fanandratana ho ataon'Andriamanitra isy fifoazam-panalehibe ataon'Andriamanitra ka inona moa ny tsy inontsika an'izany rehefa ny devoly ve miteny dia mihintsika hoe tena rarabe ity hoy izy anao tapody verina dia hotsika hoe tena rarabe zany fa raha Andriamanitra teny isy fanandratana dia hotsika hoe isy ve zany mihintsika fa ny tompo hiasa deo tonga dia hivavaka arak'izay na netanako izay tsika rehetra ianareo ny tokantrano ihany koa dia mivavaha tahaka anay ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy ho an'ny vahoaka malagasy Andriamanitra ndreto izay fiangonana miaraka vavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy ho an'ny vahoaka rehetra ho aminy mba ho aminay tokoa ny famindraponao tena azo famelan-keloka izahay na inona zavatra ratsy hitanao teo aminay azo famindrapo izay azo famelan-keloka satria efa maty ho anay teo ambony azo fijaliana Jesosy Kristy ka mity androandroany ity Andriamanitra
dia miaraka vavaka izahay mba ho resitosika tsy havita mission eto amin'ity firenena ity devoly mitondra aretina covid-19 ity. Mandeha ihany miala eto amin'ny firenenay, miala amin'ny vahoaka malagasy, miala eto Madagasikara, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy mahazo manao tapody miverina, tsy mahazo manao tapody miverina. Devoly mitondra aretina, mpamono olona, mpampitotokona teo karena, mpampitondra gidragidra sy olana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Devoly mpanakatona fiangonana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro, manaova famonjena lehibe ho anay ianao. Ary zao vavaka iaranay manao zao, ho tanteraka ane izany, ho tanteraka ane izany, ho tanteraka ane izany. Iasa eto Madagasikara ny herinao androany dia androany ihany. Iasa eto Madagasikara, hisatra iova eto, hisatra iova eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho tafarina toe-karen'ny malagasy, hisandratra malagasy, ho toka amin'izao fiangonana zao fifohazam-panahy, hisy olona marobe ho vonjena eto Madagasikara, tena hitady an'Andriamanitra eto Madagasikara. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Andriamanitra tsy toa lay izatra zay atraiko mandrakizay. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana mivavaka. Halleluia, amen. O ny rany Jesu, ataovy mafy ny hira manamariny amin'ny rany Jesosy. No manadio ahy, manadio amin'ny Madagasikara izy. O ny rany Jesosy. Amen. Padesi aí, apadece Madagasikara andra Jesosy. Madagasikara andra Jesosy. Dia mbola akipitsika ny masitsika, aoka hifantoka tsara ao amin'Andriamanitra isika rehetra. Andriamanitro, mino ary matoky izahay fa ho amin'ity Madagasikara, ity firenena, izao vahoaka malagasy ray manontolo zao ny famindraponao. Ny famindraponao no fototra hatafarina ty firenena misy anay ity. Ary zany ihany koa no fototra matoka ny favalo tsy ho tafiditra anao ny ataony eto Madagasikara. Zay rehetra mety zavatra ratsy ka sainy devoly atao amin'ity Madagasikara, amin'ity firenena ity, amin'izao vahoaka malagasy zao, dia sakananay amin'ny anaran'i Jesosy tsanakely. Ozonay andamoka somatekarana, tsy hisy intsony gidragidra na korotana hitranga amin'ity firenena ity. No famindrapon'Andriamanitra dia hisandratro firenena malagasy zao. Tompo, ainao atao zany, ainao tanterahany zany. Matoky anao zay fa niaino anay ianao ary namaly vavaka anay, ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria mino isika fa niaino vavaka Andriamanitra
dia andao isotra azy amin'ny alalan'ny tiaka farazay mampi. Alleluia! Mena tompony dera sy mihaja ary voninahitra. Efa mandeha be any ny fotoana dia andaontsika hitondra ny fanatitra sy efa nomanitsika ho an'Andriamanitra androany. Hitondra ny ampafolony izay nitainy antsika isika. Ino mo mampaheranareo aza mba adiny mihitsy. Ny devoly manakivy hoe ianao za manome aza mame ampafolony izany. Fa raha manome anao dia hienany eo an-tanana. Lasa mahantra ianao. Gatsy efa hainao ny fomba fitetsika fiteninareo malagasy hoe mahantra be fiantrana ka findrany alailony sasany. Aza mino izay rediredy ny devoly tahaka izany. Fa maolina Andriamanitra antsika minosy lasain'Andriamanitra. Minosy izay voasorotra ao anatin'ny Baiboly. Ary matoky fa raha matoky tsika dia kahakato dia hitantsika Andriamanitra. Amen na hitondra ny ampafolony aty alohany isika dia rehefa aveo moa tataza manokana iny toerana fanatitra fanaontsika mazatra. Mazatra ho iaka nefa aza atao mazatra fahazarana tokoa fa atao avy amin'ny fona manontolo. Dia azadino fa androany isika no mamerina n'ilay raky dehibe fanaontsika isika ny alady voalohany volana. Iny zany efa nataontsika hatrany am-boalohany. Mbola olona vitsikely, olona folo mpiangona tato tamin'izany, olona 20 no efa nanao an'izany tsika. Zao tsika efa fiangonam-be, efa tena hoe amin'ny arivony dia mbola toisantsika foana zany fanaovana raky dehibe zany. Amen na tsika etso manao an'izany. Reo sapana namantsika sasa zao toy ny hoe ampasamalo, toy ny hoe ambolokandrina, toy ny hoe zareo mieritra atosika sy sapana rehetra manao ny raky dehibe daholo amin'izao fotoana izao. Ka dia anao tsika satria ho fanohanantsika asan'Andriamanitra toy ny hoe vitokotany fiangonantsika, toy ny hoe anamboatra trano fiangonantsika. Ka dia anao iry tsika ao anatin'izany dia mandroso ianareo toy ny ampahafolokarena le dia tatazana fanatitra fanaontsika hatramin'izay. Le raky dehibe zany tatazana manokana mihitsy ny tompoko. Andao ary terana tompo isika. Saranto isana feno fiderana Asia Saranto isana Famindambuni mandrakutra Sarantu isana Sigaretti yara giderantu Sarantu isana Fenu fiderana Asia Sarantu isanat ifami trampuni mandrakutra Sarantu isanat namandalu luasa halukini fafate sana matuti
sarantu di sana di famiggiapuni mandaku cai sarantu 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 di sana. Mampahiry benge ny mieritreritra hoe tsara ny tombontsika ny mampalahelo ny akamaroan'ny olona tsy mino hoe tsara Andriamanitra ary ny tena mampalahelo be dia misy olon'Andriamanitra tahaka atsika izao dia mbola ohatrany koa fahatsapany hoe tsy fantany hoe tsara Andriamanitra aza mba isan'izany ianao marina zany sa tsy marina tsara ny tombontsika. Halleluia, halleluia. Amin'izao fotoana izao moa dia efa tataziny toerana ny rakodehibe manao fa tsara ianao fahitany Andriamanitra antsika izany. Deo tsika mbola hanao hira anankiray ihany amin'izao fotoana izao melohan'ny hirosontsika amin'ny fitondrana ny hafatra hideran'ny tompo isika manompon'ny tompo amin'ny fontsika manontolo. Alefa ripitarika fiderana. Andao tsika angataka ny fanamasina, andao kepitsika masitsika dia angataka ny tompontsika mba iziny hanorotoro ny fotsika. Fanamasina no amen'ny fonao, atonga ny fonao torotoro, ho tonga tanolonaka ny rinzany teny izany. Halleluia. Tumbuka siwitrai ni funai harutsai aminai ni fanai masinau tunitami mande costa Hallelujah.
reto a fa iroso amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra saza ho antsika rehetra toka eto ny tenako amin'izao fotoana izao. Sokafy ny baiboly ao amin'ny Isaia 9:7. Isaia 9:7. Vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahenina. Eno tsara fa toy izao ny voasoratra. Ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe zao no lazainy Jehova, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindriny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova ô, enga ny akahotsarovanao ny nandianako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ny nanaovako izay tsara eo masinao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia toka tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe mandeha ihany ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao no lazainy Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa nohenoky ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao, indro ampiko 15 taona ny andronao, sy ady hamonjanao sy ity tanàna ity amin'ny tanàna mpanjakany Siria ao, ary aro ity tanàna ity ao. Tsara ny tompo. Araka ilay tokirana ataontsika teo, tsara ny tompo. Raha mety aminareo ho fakasitrahantsika n'Andriamanitra ny amin'izay efa tsara an'izay, andao anao amen faraza mafipetsika. Sokafantsika indray ny bokin'ny Asin'ny Apôstôly 12. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Arao tsara indray ny voasoratra ao. Ary tamin'izany andro zany Herôda mpanjaka nanitsitra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana, ary izy namonina Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra. Ary efa hitany fa sitriky ny jiosy zany dia nandroso ny sambotra ny Petera koa izy. Efa mity tamin'ny andro finanany ny mofo tsy misy masirasira izy tamin'izany. Ary efa nosamborina izy dia nataony tao hatramin'ny ka natolony tamin'ny miaramila 40 ambenana. Dia nikasa hamoaka azy hoe ho vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-tranomaisina, ary ny fiangonana na hery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary no nefa hamoaka azy Herôda dia natory teo anelanela miaramila 2 lahy Petera tamin'iny alina iny, sady voafaritra tamin'ny gadra 2 izy. Ary nisy mpiambina niambina ny tranomaisina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano, ary izy nanoana tezan'ny Petera dia namoa azy ka nanao hoe mitsaka nafaingana. Ary olona injely taminy miskina ary fezo kapanao, dia nataon'izany aroko izy taminy tafilo lambanao ka manaraha. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantanoho marina izay nataon'ny anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo mivavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna, ary nivoa azy io ka nandroso tamin'ny lalany iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa natsary fanahy Petera dia nanao hoe ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'ny Herôda sy ny fanantenany jiosy rehetra. Ary efa fantany tsara zany dia nakana trano Maria reny Jaona izay atao hoe marika izy, ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Ny afatra na ny fampianarana entina ho anareo rehetra toka eto amin'ity androandroany ity, dia afatra sy fampianarana milaza safady afatra sy fampianarana milaza
fa misy hery magaga mitondra fagagana ny vavaka atao. Amen na. Averiko indray hoe ny afatra sain'Andriamanitra entiko anareo androany na ny fampianarana sain'Andriamanitra toriko aminareo androany dia afatra sy fampianarana milaza fa misy hery magaga mitondra fagagana ny vavaka zay atao. Fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy tompoko ny famarinana zany. Ary zany no antony natokan'Andriamanitra lay tsy tompo, lay tompo zao rehetra zao, lay atsotsika hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra rain' Jesosy Kristy. Zany no antony natoka azy napirisika antsika tamin'ny alalan'ny faminaniana nentin'i Jeremia, napirisika antsika mba hivavaka aminy raha toka misy ny olana, raha toka misy ny aretina, raha toka misy zavatra irintsika, satria misy hery magaga mitondra fagagana ny vavaka atao. Ahoana hoy izy raha nampitondra teny a Jeremia? Jeremia 3:7, antsoa iaho dia ho valiko ianao. Antsoa iaho i Andriamanitra dia ho valiko ianao. Ka ampisehoako zavatra lehibe zay tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny eritreritrao, ary tsy azonao tena ho fantarina. Zay ny teny nataon'Andriamanitra nampitondra an'i Jeremia, teny natao ho antsika taranaka ankehitriny zany teny zany. Ary na dia tsy sosy azy dia navita nanetana, navita nampahery, liko toko vavalam-bifolanteny voalohany. Ahoana ho izy? Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo ka tsy reraka. Ary nanao fanoharana mihitsy izy entin'i Jesosy milaza fa misy hery magaga mitondra fagagana ny vavaka zay atao. Liko toko vavalam-bifolo 1:1-9 no misy an'izay tantara nambarako aminareo zay. Fantatry ny devoly ihany koa anefa ny famarinana zany. Ary zany no antony matoka ny devoly manao zay anakatsakanana ny olon'Andriamanitra tsy hanao vavaka mihitsy, na dia efa be olana izao aza le olon'Andriamanitra, na dia efa marary ho faty zao ary le olon'Andriamanitra, na dia efa misy satra mahaporotra azy zao azy eo amin'ny fiainana, dia sakitsakana ny devoly izy mba tsy hanao vavaka mihitsy. Satria fantatry ny devoly hoe ho resy foana ary zareo devoly rehefa manao vavaka ny olon'Andriamanitra. Tsy maintsy resy foana ary zareo devoly, tsy maintsy. Hainao diany hoe tsy maintsy, tsy hoe angamba, fa tsy maintsy resy foana ny devoly rehefa manao vavaka ny olon'Andriamanitra. Ka androany zao ny fampianarana, zao ny afatra omen'Andriamanitra atsika amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika ataovy zava-dehibe sy fiainana ny vavaka. Fa misy hery magaga io, misy hery magaga mitondra fagagana ny vavaka zay atao. Alleloia. Fantatry ny devoly ihany koa zany, fantatry ny devoly ny famarinana zany. Ary zany no antony matoka ny devoly manao zay tsy inon'ny olona, manao zay tsy inon'ny olona ny herin'Andriamanitra. Be dia be ke ny olon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, titra ny maha olon'Andriamanitra azy, titra ny maha kristianina azy, fa tena tsy mino ny herin'Andriamanitra mihitsy izy, tena tsy mety mino, ampianarina tsy mino, entanina tsy mino, tena tsy mety mino ahy, tena tsy mety mino ahy, Jesosy fona aminao fa tsy mety mino ahy. Asana devoly zany, satria fantatry ny devoly fa raha manao vavaka ty olona ity dia misy hery magaga mitondra fagagana ny vavaka ataony. Ka rehefa tsy mino ny herin'Andriamanitra ianao, inona moa ny vavaka ataonao zany? Fantatrao fa be olana ianao, marary ianao, misy zavatra mamporotra anao, fa tsy todika amin'ny vavaka mihitsy ianao, tsy todika hanao vavaka mihitsy ianao. Fantatry ny devoly daholo zany rehetrarehetra zany. Ohatra efa nisy ty tantarako aminareo ity, arak'izay voalaza ao Mpanjaka faharoa 8:20 ao. Ho fitipitiko tantara
fantatry ny mpanjakany Asiria lay atsona hoe Sankeriba fatany tsara fa zava-doza ny anjo azy raha manao vavaka sy fitarainana amin'Andriamanitra Ezeka. Fatany tsara zany, tena fatany tsara. Ary zany no antony natokany Sankeriba niezaka nanakivany Ezeka hoe ry Ezeka, ino ty ataonao? Fa manino ianao no mitoky amin'izao Andriamanitra ivavahanao zao? Fa ngazonao eterana io Andriamanitra io, ngazonao ekinana io Andriamanitra io. Fa ga tsy mbola fantatrao ny lazako, iza tamin'ireo Andriamanitra no navoavonjy ny fireneny, navoavonjy ny olony teo an-tanako. Izy tany sao ry Ezeka, izy ranona ve, ranona ve, ranona ve, ranona ve. Resy teo ny loko tao zany rehetrarehetra zany, resy toka teo ny loko tao zany rehetrarehetra zany. Ka ny Andriamanitra ivavahanao ve avoavonjy anao amin'ny tanako? Valio tanao no sakatsakana ny Ezeka mba tsy hivavaka, tsy taraina amin'Andriamanitra hitondra le problème. Satria fantatry Sankeriba tsara hoe zava-doza ny anjo azy raha manao vavaka sy mitaraina amin'Andriamanitra Ezeka. Zava-nisy zany ry havanao. Andoka vakitsika voasoratra mpanjaka faharoa toko faha 9 eo tsara ihany 9 ka hatramin'ny 17. Ary noho ny reny Sankeriba ny amin'ny tiraka mpanjaka ny Etopia nanao hoe ino avy ady aminao izy, dia naniraka olona iray ho any amin'ny Ezeka izy nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Ezeka mpanjaka ny Joda, aza mety fitan'ny Andriamanitra ao zay hitikinao ianao hoe Jerosalema tsy atolotra eo an-tanam-panjaka ny Asiria. Indro ianao efa nandre ary marina fa nandre tokoa Ezeka. Indro ianao efa nandre zay nataon'ireo mpanjaka ny Asiria tamin'ny tany rehetra, dia ny nandravany azy. Ka ianao kosa va no voavonjy, moa navonjy azy fa reo Andriamanitry ny firenena no ravany razako, dia Gozana sy Arana sy Razefa ary ny taranak'Edena zay tao Telasara, aiza ny mpanjaka ny Amata sy ny mpanjaka ny Arpada ary ny mpanjaka ny tanàna Sefarvaim sy Ena ary Iva. Tanao no akiviny takizany Ezeka. Fa isaorany Andriamanitra, orla isatraiko mandrakizay. Misaotranao ny amin'ny famanginao any mpanomponao Ezeka, ka nijoro izy fa tsy nanaiko ny lembenana, tsy nanaiko no akiviny teo alohan'ny fandemena nataon'ny mpanjakany Asiria azy. Saorana Tompoandriamanitra, fa fantatra Ezeka tsara kosa fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka zay atao. Fatany tsara zany. Ka na dia teo azy ny fanakiviny nataon'ny Sankeriba, dia tsy nasakana ny Ezeka zany fa natao foana ny vavaka. Nataon'ny Ezeka foana ny vavaka. Andao dia vakitsika tantara eo amin'ny 17. Dia noraisiny Ezeka tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nakao an-tranon'i Jehova izy ka namelatra iny teo anatrehany Jehova. Ary Ezeka nivavaka teo anatrehany Jehova nanao hoe ry Jehova Andriamanitry Israely zay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao rery ihany no Andriamanitra ny fanjakana rehetra ambony tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atogolano ny sofinao Jehova ka miaino, airato ny masonao Jehova ka mijere, ary mandranesa ny tenin'ny Sankeriba zay nampitondrainy ny aiky an'Andriamanitra velona. 17. Jehova marina ihany tokoa fa reo mpanjaka ny Asiria dia efa nandrava ny Jetilisa sy ny taniny, ary efa nanary ny Andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asantanany olona ihany, dia azo vato ka dia azo ny nosimbahana. Ko ankehitriny Jehova Andriamanitra
midorana aminao aho, vonjeo izay amin'ny tanany, mahafantara ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao dia anao irery any Jehova no Andriamanitra. Haleloia, haleloia. Fantatra Ezekia fa tena misy heriny magaga mitondra fahagagana ny vavaka ataony, ka tsy nahoana zay fandemetsay na fandriabirebeny nataon'ny Sankiriba mpanjakany Asiria, fa dia niazo vavaka ihany aho. Zay ny lalam-pamonjenao aho, zay ny lalam-panavotanao aho. Misy ny olona mivavaka ihany aho, misy ny arety mivavaka ihany aho, misy zavatra sarotra mivavaka ihany aho. Ry havanao, manana olana ve ianao tonga eto? Marary fa ianao tonga eto? Sa misy zavatra irinao mba ho tanteraka aminao amin'ity taona ity? Hoy aho aminao, asa atao ambany zavatra tompoko ny vavaka. Asa misaraka amin'ny fiainana mivavaka zany mihitsy ianao. Ary manana finoana fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka atao. Na manao sy manao anany fandemetsay nataony devoly, fandriabirebeny nataony devoly, fanakiviana nataony devoly, tahak'izay fa nataony tamin'ny Ezekia mpanjakany Joda, dia mijoroa tsara ianao hoe ianao io nge ka olon'Andriamanitra e. Araka tenin'Andriamanitra namarako tamin'ny maraina, ianao io nge ka fonenan'Andriamanitra e, tranon'Andriamanitra e, ny tanan'Andriamanitra io ka mitantana anao e, izy ka miaraka aminao e. Ary efa nametoky Andriamanitra fa mihaino vavaka ataonao e, ary amaly vavaka anao e, ampandresanao e. Haleloia, haleloia. Ka hoy aho aiza manaikirebirebeny devoly zany mihitsy anao, atao vilara-pamena eo amin'ny fiainanao ny vavaka, atao zava-dehibe, atao sarobidy eo amin'ny fiainanao ny vavaka. Tsy misy ny olana atao foana ny vavaka, misy ny olana atao foana ny vavaka, mandry ny androm-piainantsika atao foana ny vavaka. Tsy amena mabe ve zany tompoko? Haleloia. Mijoro eto anatrehanareo amin'ny anaran'i Jesosy aho, amam-panompon'Andriamanitra, na iza aminareo hanao ny vavaka ho fiainana, ho zava-dehibe, ary tsy hanao ny vavaka ho latsa-danja mihitsy, amin'ny anaran'i Jesosy amoaka anareo mpandresany Andriamanitra. Amoaka anareo mpandresany Andriamanitra. Ahita ny herin'Andriamanitra miasany anareo. Haleloia. Anome ohatra aho hanamarinana an'izany rehetra zany. Ohatra voalohany tantaran'i Ezekia ilay nambarako teo no horesako aminareo. Ezekia tokoa nge ry fiangonana tonga eto dia tena resy lahatra, tena babo ny fony, fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka zay atao. Tena resy lahatra izy, tena babo ny fony. Ambony zany efa natsapa sy efa nahita ny fahamarinana zany izy teo amin'ny fiainana. Hita sy tsapany tsara fa ny vavaka natao zao no natonga ny fahavalony resy teo anoloany. Zay ny tantarako taminareo teo. Tena etsana nge nanjoan'ny Ezekia sy voaka Joda e. Zany natonga ny Ezekia navita ny loabava hoe ty olana manjoana ity dia tahaka ny vehivavy zay hiteraka nefa tsy manana hery amoana le zaza. Zany nandraisany azy araka io mpanjaka faharoa 2:1 ka hatramin'ny 7 io. Tahaka ny renim-pianakaviana hiteraka nefa tsy manana hery amoana le zaza. Inona mitranga? Ianao malala fa ho faty le zaza, ho sepotra ao anaty kibo ao, ho faty le zaza. Ary na dia liadehibe azy possible afoy ihany koa. Tahaka izany nandraisan'i Ezekia an'le problème natrehany. Fa izao ny vavaka izy tsy nahoana izay fanakiviana tao Sankiriba, tsy nirarainy izay fanakiviana tao Sankiriba, vavany azy, fa ny Andriamanitra mahery.
ny Andriamanitra magaga dia nivavaka foana izy. Zay mihitsy tiako ho fiainantsika fiangonana io. Tsy manaikivo, tsy manaiky-lembenana fa mivavaka foana. Dia nivavaka Ezekia. Ka rehefa nivavaka Ezekia, ilay nivakiana tamintsika teo iny, hoe ndraisiny le taratasy misy fandrahoana nety tao an-tranon'Andriamanitra, dia na velariny teo, dia novakiny teo mason'Andriamanitra. Vita nivavaka Ezekia. Iza moa ty Sankeriba monsieur be vavy ity? Iza ty Sankeriba may vavy amiko ity? Taoko mahita ary mahafaty ny anarako io. Niany tonga dia namay baiko Andriamanitra. Ry anjely, reto aritsy, andao tokavany amin'ny tobiny Asirianina, ary ingany daholo reo fa misy may vavy, misy bay vavy. Aoko fatany fa zany no Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Amen. Eno tsara ingeny voasoratra Mpanjaka faharoa toko 8:2-3. Koa izao no lazainy Jehovah ny amin'ny mpanjakany Asiria. Ry Ezekia tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy. Zay le efa aminanina. Tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy. Na dia fa zana tsipika ho ato, na hitondrapinga eo anoloany, na nandry izay tovitany amelezana ity. Ny lalan'izay niaviany ihany no iverenana. Fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy ho Jehovah. Fa iary ity tanàna ity ao, ka monjy azy no ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. 9:30. Ary tamin'ny alina io dia avy ilay anjely Jehovah ka namely olona 5,000 alina sy ray hetsy tao atobiny Asirianina. Ary no maraina koa ny fo olona dia hita fa nireo efa maty avokoa ireo. Halleluja. Andao rangahy itsika hiteka mafan'Andriamanitra fa tsara izy. Halleluja. Fa gany janona teo, zay le hoe misy hery magaga mitondra fagagana mivavaka zay atao. 9:30. Dia niaingy Sankeriba mpanjakany Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Zany hoe nody tamin'ny kenatra ary nody tamin'ny fahafambaraka Sankeriba. Ny Andriamantsika no aiza mivava, anao fa mivava, ahita raha izy, dia nahita tokoa izy. 9:30. Ary raha niakoka tao an-tran'ny soroka Andriamanina izy, dia nasiany Adrameleka sy Sarezera zanany lany sabatra izy, ary dia afaka nandotrana kany amin'ny tany Ararata izy mirahalahy, ary Esara Adona zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Tena loza ihany tranga taminy. Lasa izy nandeha niakoka teo anoloan'ny Andriamanina. Fa nanino zay nataonao rezy teo anoloan'ny Andriamanitra Ezekia mpanjakan-jody? Fa nanino? Raha mbola niakoka teo anoloan'ny Andriamanina izy, ilay anjely keo fa nazo baiko, tonga dia natosiky ny herin'ny anjely. Le roa lazanana miaraka amin'ny sabatra, le rainy mbola miakoka anoloan'ny Andriamanina iny, tonga dia mivelesiny re mandeha tamin'ny sabatra maty teo. Lasa izy roa nandeha nandositra. Zay vita ny tantarana Sankeriba be vavy. Halleluja. Halleluja. Dia zany tantara zany no efa hitan'ny Ezekia, efa tsapany Ezekia, ka natonga azy rehefa tojolana ndray taty aoriana, dia tsy nanana solution hafa intsony izy afa-tsy nivavaka. Tsy nanana solution hafa intsony izy afa-tsy nivavaka. Zao matsy ny tantara ilay nivakina taminareo Isaia 9:30 tamin'nyvoalohany. Nahazo avitra avy amin'Andriamanitra Ezekia hoe ho faty anao ry Ezekia, io aretina kansera mahazo anao io ka nisy kansera ty amin'ny tenany, kansera fery, afaty anao io. Andriamanitra niteny izany ary naniraka ny Isaia Andriamanitra ilaza zay faminaniny zay. Ka raha vao nandre zany Ezekia, tsy ny onona akory zay zany ny anjarako, misaotra Andriamanitra amin'izay tombonandro navelomana nomenao azy zay, ho faty azany dia misaotra anao ahy. Mba jerojereo vady aman-janako are, jerojereo ny ankonako. Tsy ny onona tamin'izany Ezekia, tsisy mangataka voaty amaina eo.
ny Andriamanitra ivavako, Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mamaly vavaka. Misy hery magaga sy mitondra fahagagana ny vavaka ataoko. Inona manakana tsy vavaka amin'Andriamanitra, tsy angataka aminy, tsy taraina aminy, fa mbola maniry no ela velona. Dia lasa izy nandohalika na nandrifindrindrina. Zay le teniny Isaia 7:30 andiny voaloha hatramin'ny andiny fahinany vakintsika teo. Teny vavaka izy, teny vavaka izy. Mbola tsy farana akory ny amen. Ny ran'Andriamanitra indray Isaia, ry Isaia, miverena makanesa amin'ny Ezekia ndray ianao. Zao vao mafalambaranao aminy. Efa henoko ny fitarainanao ry Ezekia. Efa hitako ny ranomasinao Ezekia, satria tena nitomany izy, tena nitomany izy. Asa malahelo, asa matahotra, indro ampiko 15 taona indray ny andro iananao. Ary amin'ny alalanao ry Ezekia no amonjeko ity tanàna ity, amonjeko ity firenena ity. Halleluia, halleluia. Zay saotra n'Andriamanitra no nataony Ezekia taorina an'izay. Ry havana, ry ralasana bavy manarika ity fotoana ity. Zao no tenako aminareo, misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka izay atao. Noho izany reso fampahiresana meko anareo zao hoe teny vavaka manoloana ny olana, manoloana ny aretina, manoloana zava-misy. Za tsy mandraranao hoe za mitady vola anatsy na mitady vaolana ery, mahazo mitady ianao, fa izao tsy azo antery andreny indraindray, tsy azo ankina andreny indraindray. Zay ny vaolana, zay ny zava-misy. Fa mety indrindra amintsika, amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika, ataovany vavaka, ataovany vavaka. Ary na dia natsapa anao teo aloha tany ohatrany hoe tsy niainanao Andriamanitra na tsy namaly anao Andriamanitra, aza atao makivy zafa indraindray ararotiny devoly reny. Ianao nge efa mivavaka taloha, fa mo niainanao ny Andriamanitra ao, tsy efa nitomany be mihitsy anao tamin'ilay problème, fa ka namonjy anao ny Andriamanitra ao. Ary tsy efa nifadianina mihitsy ve anao, ka namonjy anao ny Andriamanitra ao. Ohatr'izany indraindray ny ataky ataony devoly. Aza mandrarany zany, aza mandrarany feony devoly, fa zao fa nataovy masako anaty fo, anaty fananao, tsy maintsy mivavaka. Fa mino aho fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka izay ataoko. Tsy maina mafy be ve zany e? Faharoa ihany koa, tantara aminareo tantara manaraka. Tantaran'ireo apôstôly no tantarako aminareo. Anisan'ireo olona resy lahatra sy baby ihany koa ny apôstôly sy ny fiangonana no tandremandry zareo tamin'izany andro zany, fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka ataony. Noho izany ho famonjena ny Petera izay voasambotra nampidirina tao an-tranomaizina, ary tsy maintsy ho avoaka rehefa vita amin'ny Pasika, ho avoaka am-pahabemaso ary ho vonoina, dia tsy maintsy nanao vavaka ry zareo. Ny fandresen-dahatra sy ny fahababon'ny fony, fa misy hery magaga sady mitondra fahagagana ny vavaka ataony, no nanosika azy ireo hanao izany vavaka izany. Andao nge veritsika vakiny nge ny voasoratra atao amin'ny asa apôstôly 2:12 manomboka amin'ny andiny voalohany. Ary tamin'izany andro izany Herôda mpanjaka naniditra ny tanany hampahoriny sasany tamin'ny fiangonana, ary izy namono a Jakoba rahalanjolona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hita fa sitriky ny jiosy zany, dia nandroso ny sambotra Petera koa izy. Efa mbita amin'ny andro finanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nisamborina izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 750 ambenana. Dia nikasa moka azy hoe ho amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Pasika. Ary Petera nambenana tao an-tranomaizina. Toiny ary ny fiangonana na hery nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ny Petera. Ry havanao, raha lasana bavy ry fiangonana tonga eto zany tantara zany koa dia mbola mampahery hoe
tokony ataontsika zava-dehibe ny vavaka ary tokony anna finoantsika fa misy hery magaga io vavaka ataonao io sady mitondra fahagagana amen io andriamantsika io nge rehefa miasa ka rehefa miasa tsy misy masakany rehefa manoetsika tsy misy matohatra ny impossible tonga possible asa mba mametra an'andriamanitra zany ianao olona efa maty azy ay ny jesosy namely lazy tao anatin'ndray mpimaso ka ahoana moa ny tsy afany manao fahagagana raha ivavaka ianao ny tsy misy any ay ny natao nisy mofo dimy ve trondro anankiroa raha mofo dimy trondro anankiroa asa mety misy raika ala malany zany ataoko hoe rola malany zany kanefa nagaga fa afaka nitombo le mofo dimy tsy trondro nataony jesosy navoky olona mihoatra ny 5,000 zany ho andriamanitra ivavantsika io zany ho andriamanitra topotsika io jereo nazo Petera reny nanarato izy tsy nazo na inona inona dia namaibaky jesosy miroso milalindalina ry Petera atsipazo naratonareo azahoana asan-drano rehefa natao zany raisy valo araka fo mafiteny feno ny arato natao tao anaty lakana ny trondro lakana anankiroa efa saika nilendika satria be loatra ny asa trondro azon'izy ireo zany ny andriamantsika ka ina matonga atsika tsy vavaka ina matonga atsika irorosany manaka ankehitriny hoe amin'ny alala vavaka dia misy hery magaga mitondra fahagagana dia safady rehefa natao tokoa aza mivavaka dia nasehoan'andriamanitra hoe misy hery magaga mivavaka ataonareo ary mitondra fahagagana teoneo ihany andriamanitra dia naniraka anjely fanaon'andriamanitra maniraka anjely io amin'ny anaran'i jesosy aniraka anjely ny andriamanitra ka monjy anareo izay manana olana anampy anareo izay manana olana mitondra fahagagana Alleluia! Aniraka anjely andriamanitra ho famaliko ny vavaka ataon'ny fiangonana satria maniry zareo mba hovonjena Petera dia ry anjely mandehana ianao makany amin'ny prison le nanagadrana Petera afao ao Petera kinga mihitsy ny anjely avany tonga teo mbaravarana tafiditra izy tonga tao amin'ny Petera tapena ny masony mpiamina roa lahy mpiamina roa lahy zany eto mijaridy miaraka amin'ny sabatra Petera etsy fa misy herin'andriamanitra mamany gadra amin'ny tana sy ny tongony dia ho le anjely Petera tsangana tafilo lambanao andeo naraka Petera tamin'io mieritreritra malonofina mahita fahitana dia lasa nandeha le miaramila roa lahy eto mba mijaridinao ihany voaka varavarany Petera feno miaramila be dehibe ao amin'ny baravara ao tokotany ao mandehandeha rano-tanàna mijerijery mandalo ny anjely sy Petera voaka vavady lasy Petera tavavoaka mirakla ke zany tena mirakla ke zany mampitolagaga ke zany ry havany aiza moa reo fiangonana matsika sasiny tsy teny hoe mirakla mon ami satria tena zany mihitsy ny andriamanitra ivavantsika dia avotry Petera halleloia halleloia ka tiako ambara amintsika fiangonana ry havana dia zao hoe vomafy anao ary mampalahelo raha toka amin'ny maha olon'andriamanitra anao amin'ny maha olon'andriamanitra anao kanefa tsy mety manana finoana mihitsy anao fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka izay ataonao vomafy anao ary tena mampalahelo tompoko tena mampalahelo ary le izy ke tsy ato amintsika ihany no hitana olona tahaka izany fa be dehibe any fiangonana hafany ahitana olona tahaka izany ina moa mahatonga ny kristianina be dehibe misy ankehitriny io ataoko hoe eto Madagasikara tsy mahavita manao vavaka zany zareo hoe andeha andohalika vavaka manoloana ty olana ity
andeha hitarana amin'Andriamanitra mahalona ty olona ity satria tsy mino zareo fa misy hery magaga tondra fakakana ny vavaka taony. Ny inony kokoa azy dia hoe ny tena izay mpanompon'Andriamanitra no inony kokoa aman'ny olana eo aminy. Fa raha Andriamanitra tsy inony mihitsy fa misy hery magaga avy any amin'io Andriamanitra io raha manao vavaka ao. Zany zany zava-misy fiainan'ny olona be dia be. Tena hitako asana devoly le izy. Tena kohana devoly mihitsy le izy. Satria fatsy ny devoly raha mivavaka ty olona ity, manao vavaka ty olona ity, dia tena hita faisana ry zareo devoly. Tena hita raharaha zareo devoly. Ary afabarakany amin'ny lainga fafiny eto ambony ty tany ity. Marina zany ry havana malala. Tena marina zany. Raha lasana bavy, ry fiangonana veriko indray hoe vo mafy ihany ianao ary tena mampalahelo raha ohatra ka tsy manana finoana ianao fa misy hery magaga mitondra fahagagana ny vavaka izay atao. Noho zany vavaha ianao ary mangatany fanahy masina. Fanahy masina midina amiko anao, ampio aho, ampianaro aho mba hanana finoana sy fatokina fa misy hery magaga ny vavaka ataoko mitondra fahagagana. Mila mangataka fanahy masina ianao. Fa anankiray ihany koa dia ity, mila fandray tsara amin'Andriamanitra ianao. Tena mila fandray tsara amin'Andriamanitra ianao. Ary fanampy izay roay mihitsy le devoly mpampirorosaina, mpampisalasala. Raha ohatra ka efa mba mivavaka ianao mangataka fanampiana fanahy masina, raha ohatra ka efa mba fandray tsara amin'Andriamanitra ihany ianao kanefa tsy mety mitoetra amin'ny finoana mihitsy mandraky ty ny androany, mety le devoly mihitsy any efa mbola ao anatinao ao, mbola mitoetra ao anatinao, tsy ilay karazany malasadala, tsy ilay karazany atao hoe mitondra aretina, tsy ilay karazan'ilay mpanakorotana na mpitondra gidragidra, tsy ilay karazany mampandamokany atao, fa karazan'ilay mamony mahafaty ny finoana ao anaty. Zay le mbola mipetraka ao. Mila roany zany, mila avoakanao zany. Ianao nge matoa ny vonjen'Andriamanitra tahaka izao hoe matoa ianao niraisin'Andriamanitra ho ao anaty valin'Andriamanitra, ianao mihitsy zany tian'Andriamanitra anehoana voninahiny, anehoana ny heriny. Ary manotoa nataon'Andriamanitra renao zo afatra izao, indrindra le témoignage mikasiny amin'ny Ezekia, mikasiny amin'ny namonjena Petera, dia satria tian'Andriamanitra atsapa fiara tahaka izany ihany koa anao amin'izao taonjato faha 20 taona 2007 misy antsika izao. Ka roainy devoly azy. Nidera nihatsara ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Zao ny teniko, tenin'ny Baiboly farany amintsika. Salamy 4:1. Mpamonjy mora azo indrindra izy. Amen. Ny Andriamantsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Tena raha-baky teny, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ka ataovy mino anao fa misy hery mitondra fahagagana ny vavaka atao. Ndeo tsy rehetra hitsangana amin'izao fotoana izao dia anandritra ny feontsika ary ny tanantsika mihitsy velarintsika eo anatry Andriamanitra. Etsika manam-pirofo fa tena hivavaka amin'izay tsika manomboka izao. Tena iny fa misy hery magaga mitondra fahagagana vavaka ataontsika. Ary anatin'izao fotoana hivavantsika izao roay ny devoly, toeriny devoly, asa miala any izy. Ankoatrany hoe fanahy masina angatantsika ilatsaka amintsika rehetra, samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Ankatao fanahy masina ilatsaka aminao ametraka finoana sy fatokina fa misy hery magaga tondra fahagagana ny vavaka izay ataontsika fiangonana io. Hiasa amintsika fanahy masina, alova tanteraka ny fiainantsika rehetra. Ary roay le devoly, roay le devoly mpampirorosaina, mpampisalasala, fototra tsy finoana.
Raisa ande, raisa ande. Raisa ande. Andriamanitro, ny fanahinao hoe eo aminay fiangonana ka anana finoana sy fatikiny izahay fa misy hery magaga tokoa ny vavaka tao sady mitondra fahagagana. Halleluja. Afafako ny rano Jesosy amin'izay nandreto vahoaka ireto ny fanan'Andriamanitra ny hilatsaka ka hitondra famonjena ho anay, hitondra famonjena ho anay. Halleluja, 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 halleluja. Amen, 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 amen. Tompon'Andriamanitro, lay tsy to, lay magaga, ianao no anapaka ny fiainana rehetra, ianao no anapaka ny mombana rehetra. Halleluja. Ty ray de voly ianinao ve fa mamatitra anao izy de manajaba maso fanahinao mandrebirebe sainao. Ray izy, ray amin'ny anaran'i Jesosy, ray izy, ray amin'ny anaran'i Jesosy, ray izy, ray amin'ny anaran'i Jesosy. Toero izy, toero izy amin'ity androandroany ity, toero izy natao andresy isika. Azo omena toerantsony devoly, azo omena toerantsony devoly. Halleluja, 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 halleluja. Gesù, 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 umekana mifyana Gesù, sami mira mafi Gesù, Gesù, umekana mifyana Rantijo kutawalua
Jesosy ahitan'Andriamanitra miasa manao fakakana amin'ny alala vavaka ataonareo ane ianareo sy maka toerana. Alleluia. Anao filazana aloha tenako dia aveo tozatsika ny fiderana. Ny filazana apetraka amintsika rehetra dia izao. Na inona moa zany mety hoe afatra apetraka amin'ny mpitondra fanjakana androany. Dia ny fitoam-pahavarana ataontsika zany dia mitoy toy ny fanao mazatra mitra indimy isika. Amin'ny enina, amin'ny valo, amin'ny folo, amin'ny 12 taky ny androany ary amin'ny 2 ora rehefa aveo. Dia zao no anetanako anareo satria mitra amin'ny 12 zao nareo reo dia aza miova fa azony hatramin'ny farany famonjena fitoam-pivavahana isika ny amin'ny 12 ora atoandro. Ataovy tena zava-dehibe aminao zany. Ataovy tena fiainanao zany. Amen. Amen. Fa mahasoa antsika fiangonana. Alleluia. Alleluia. Kanefa ihany koa afaka mamonjy fotoana amin'ny 9 ianao, na mamonjy fotoana amin'ny 7 ianao, na mamonjy fotoana amin'ny 10 ianao, satria ny fitoam-pivavahana amin'ireo ora ireo tsy mitovy ny fitoam-pivavahana ho atao amin'ny 12. Toroteny hafa no entinao, mpitarika fiderana hafa no mandrainjara amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 10. Dia afaka mamonjy andreo fotoan'ireo ianao. Fa le amin'ny 12 dia tiako tazominao foana, tiako tena fikirinao foana le izy. Dia fanampy izay na tsy misy tsony ary ny tike, satria io tike io manakana ny olona tsy ho afy satria malainy zaka tike iveriny indroa eto. Dia tongava foana ianao amin'ny 12. Ilazao foana ny namanao ho tonga monjy fotoana amin'ny 12. Rehefa tsy afaka amin'ny 12 izy, asao misafidy hoe am'firy amin'ny 10 ve zany, samy 7 samy 9, dia amporisintsika izy. Mbola be dia be ny namantsika tsy afaka mamonjy fitoam-pivavahana. Amen. Dia manarak'izay nanamboatra fanasana moa aho. Fanasana spesial amin'ny 9 ora, fitoam-pivavahana amin'ny 9 ora. Zany hoe mandritra ity volana oktobra ity, ny fitoam-pivavahana amin'ny 9 ora zany dia fitoam-pivavahana tena spesial hoe misy vavaka ho an'ny marary na inona aretina mason'ny olona. Fitoam-pivavahana misy vavaka fanafahana. Fanafahana andreo olona zay azony herin'ny devoly, na fitoam-pivavahana zay fanafahana ho andreo olona zay tratra famosaviana. Fitoam-pivavahana ho andreo olona zay marary ho fo na manantiana ho fo. Zay zany ny amin'ny 9 ora. Dia misy fanasana zareo zany iny zadolo ny ray mpianakaviana apivo fa am'izay vetivety dia ho zaraina aminareo tsy fanasana amin'ny valo iny na amin'ny 10 na amin'ny 12 na amin'ny 2 fa amin'ny 9 ora. Ka manao vasin'Andriamanitra ianareo dia afaka maka fanasana ianareo 3, 4 na 5 na 9 na 10 azy, dia zarainareo any amin'ny vondrom-bavaka any amin'ilay toeram-piasana, toeram-pianarana, anasanareo ny olona mba ho avy eto isaka ny alady maraina amin'ny 9 ora. Dia tena entan'ny olona ho avy eto fa misy vavaka manokana eto. Vakio tsara le voasoratra, tsy natao atsika pina koa re tsika pi tonga dia tonga fotsy amin'izao, fa le olona vaovao mihitsy no asantsika ho tonga eto amin'ny 9 ora. Zay zany ny filazana mba tiako apetraka amintsika fiangonana tompoka. Ataoko fa mazava zay andaontsika mbola iteran'Andriamanitra ihany mandra-pahavitan'izay fizarana fanasan'izay. Mety eza anao hiasa an'Andriamanitra fa tsy hoe petra-potsiny atao am-piangonana. Mety eza ny ray anjara amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra tompoko. Alefary deran'ny tompo isika. Ho an'izay rehetra efa nandray ny fanasana dia manasa antsika hitsangana hideran'i Jesosy. Tsara foana ny fiainanao rehefa miaraka amin'ilay Andriamanitra tsara. Asamatana tehaka ao.
mialaminao fa anao re tanatiny adieriko raha resagna izy unene zao maverimberico azy ahita manante sigareta latra beo famindrampo famindramponiny fiantranany fahasoavany atsarany tsiona fidy tsy misy farany na lehibe ny anarany tsy sotiza vaovao isanandro vaovao na inonino na fotoana tsara fô Sarani tsiula fidy tsy misy farany na lehibe ny anarany tsy sotiza vaovao isanandro vaovao na inonino na fotoana tsara fô Alléluia. Dia amafisina moa ny fotoanantsika andavanandro a misy foana iny talata sy alakamisy a samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro daholo zany. Za dia mampahery anareo a raha mbola azonao alamina amin'ny fotoany tonga avy mamonjy fiaramiangona anisa zany andavanandro. Amen na ia zay zany tompoka dia mirary fandresena fahasoavana lehibe ho antsika rehetra. Mialoha teny isarantsika aza tompoko a
dia andeontsika rehetra mbola anao hira anankiray dia orina tirity dia hivavaka ho anareo aho. Alleloia, alleloia. Matokontsika fa ho tain'Andriamanitra ny fiarantsika rehetra tompoko. Eo mpitsakanantsika no anao izay vavaka alira fidarana izay. Alleluia. Dia raina ny tompo alohan'ny sarantsika eto dia andeontsika hitotorebika aneo fa tonga teto ianao nasehonao an'Andriamanitra tamin'ny fonao rehetra hoe fitaovana noentina nidera indray ianao androany sady izany ve nda ho aritsika manentana antsika mba handray anjara na any tokantrano ary ianao ho anao manatrika tsy ihany koa. Sahai na veto, sahai na veto, sini tumane, sini tumane, sahai na veto, sahai na veto, sini tumane, sini tumane. Sahai na veto, sahai na veto, sini tumane, sini tumane, idera ifale, idera não sahai zanare, idera ifale, meno siano na lavorare, idera ifale, se não sahai tomarare, idera ifale. Sahai liderança, se mainti courage. 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 Lidera e vale.
hoan'i Jesosy. Vavaka tsika tompoko raha eo misaotranao zahay fa vita somatsara ny fitom-pivavahana tamin'ity andro any atoandro ity. Misaotra ny amin'ny fatokavan'reto olon-dreto niaraka tamin'ny mpanomponao nanompanao tato amin'ity tranonao ity. Misaotra ihany koa ny amin'ireo namanay izay nanaraka zao fitom-pivavahana zao tamin'ny alalan'ny Facebook tany amin'ny toerana misy azy tany. Misaotra. Mino aho fa notahinao tokoa ny fotoan'androany ary ny rehetra dia samy nandray ny zava-tsoanao Andriamanitra. Koa dia misaotra sy manome voninahitra anao zahay. Amin'izao famaranana izao dia mijoro reto mpanomponao mitondra tsodrano ho an'reto fiangonana reto. Ny tanana maherinao ane Andriamanitra ho amin'ny tsiraray avy. Na aiza n'aiza toerana ialany sy andianany amin'izao fotoana izao. Ahitany fahasoavanao lehibe ane izy ireo amin'ity taona diavina ity. Ka azo tera sy voninahitra tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirazantsika tompoko.